Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika ry havako tratr'ity zoma fa 4 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky ny Oambolana. Oambolana toko 12, Oambolana toko 12, andininy 17 ka hatramin'ny 19. Oambolana toko 12, andininy 17 ka hatramin'ny 19. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay olona mahatoky dia manambara ny rariny fa ny vavolombelona mandaika kosa miteny fitaka. Misy mandefalefa teny tsitsaroana ka tonga toy ny fanondroana ny sabatra fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa. Ny molotra marina ampitoerina ao mandrakizay fa ny lela mandainga dia indray ny mpimasomonja. Fitaka no ampony izay mamoron-tsain-dratsy fa hafaliana no an'izay misaina fiadanana. Tsy misy ratsy manjo ny marina fa endozany raha tsy fanahy. Fa avetavetana eo imason'i Jehovah ny molotra mandainga fa izay olona mahatoky no ankasitrahany. Ny olon-kendry tsy mba mampiteratera fahalalana fa ny fonony adala mamoaka fahadalana. Ny tanan'ny mazoto no anapaka fa izay miraviravy tanana dia ampanopoina. Ny alahelo ao am-pon'ny olona dia mampitanondrika azy fa ny teny soa no mahafaly azy. Ny marina dia mitaridarana ny namany fa ny alehany ratsy fanahy kosa no mampivily azy. Ny kamo tsy mety miasa fa fananana soa an'ny olona ny zoto. Amin'ny lalan'ny fahamarinana no misy fiainana ary ny tsy fahafatesana no lalakaleha. Ilay maso no manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny 20. Ny tanan'ny mazoto no hanapaka fa izay miraviravy tanana dia hampanopoina. Ny tanan'ny mazoto no hanapaka fa izay miraviravy tanana dia hampanopoina. Ny boky ny Oambolana moa boky mpahendrena, boky izay mirakitra ny traikefa-piainana na ny ainan'ireo ny ainan'ny Solomonina mpanjaka moa fa tamin'ny andron'i Solomonina tsy dia hoe itony ihany ny boky mpahendrena fa betsaka ireo boky mpahendrena fantatra tavam-potoanan'ny antikite izay ateraky ny traikefa na ny vokatry ny fiainan'ny olona andavanandro dia naka-lesona izy dia nanjary ho toy ny lahatsoram-pahendrena tahaka itony boky ny Oambolana itony. Ny 20 dia mazava ny tenin'ny boky ny Oambolana mikasika ny fiainan'ny ny olon-kendry. Ny tanan'ny mazoto no hanapaka fa izay miraviravy tanana dia ampanopoina. Boky ny Oambolana dia isan'ny manantitrantitra ny maharatsy ny akamoana. Ny fiangonana moa tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge dia isan'ny namaritra ho heloka mahafaty ho heloka ratsy indrindra ny akamoana. Ary mazava ho azy dalana tao amin'ny boky ny Oambolana izany izay maneho ny faharatsian'ny akamoana, ny fahalainana ary matetika asehon'ny boky ny Oambolana mihitsy aza ny fanoharana momba ny malaina hoe ratsy, tsy mahavaha-olana. Misy ilay andininy matetika haintsika manao hoe ho an'ny olona kamo dia toy ny mahita liona ao an-tokotany eo foana izy. Izany hoe mahita olana foana ny akamoana. Ny akamoana dia mahita olana tsy mety afaka ny olana eo anoloan'ny olona kamo na ny olona tsy hanao na inona na inona. Fa asehony Oambolana kosa ny tombon'ny olona mazoto, ny ateraky ny fahazotoana eo amin'ny fiainan'ny olona, ny ateraky ny fitiavana asa sy ny zoto eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny Zaotra Masina moa hatrany am-piandohana ny bokin'ny Jenesisy dia maneho fa Andriamanitra dia topointsika dia Andriamanitra ny asa, Andriamanitra tia asa, Andriamanitra miasa ary miasa manao zavatra tsara.
Boky Genesis manao hoe Andriamanitra dia nahary zao rehetra zao. Andriamanitra miasa. Ary Jesoa koa dia manamafy an'io matetika ny hoe raiky masa, za koa miasa. Andriamanitra miasa, Jesoa miasa. Ary ny mpanompon'Andriamanitra koa dia irain'Andriamanitra miasa. Verimberina ao anatin'ny soratra masina io ny lanja ny antsoina hoe asa, toy ny milaza fa zavatra andrasan'Andriamanitra voalohany indrindra amin'ny olombelona dia ny asa. Ny asa dia iavahan'ny olona amin'ny biby. Ny biby tsy manira-tena, marina fa misy afaka manao trano ny tantely, afaka manao akany ny voromanidina, fa tsy mitovy amin'ny ataontsika hoe olombelona miasa izy ireny. Ny olombelona miasa dia olombelona baikoin'ny feon'ny fieritreretany, baikoin'ny tanjony, baikoin'ny tsy hoe baikoin'ny fahazarana fotsiny, baikoin'ny tanjony, baikoin'ny fitiavana, baikoin'ny fifaliana ny olona rehefa miasa. Amin'ity eto am-pelatanantsika ity ara dia asehon'ny boky noambolana tsara mihitsy 520 ny tanany mazoto no anapaka. Ny tanany mazoto no anapaka. Lay teny hoe mazoto eto dia milaza olona tsy hoe mazoto miasa ihany fa mazoto miasa kinga, ny tanany kinga dia no anapaka. Lay teny hoe manapaka dia mashal amin'ny teny hebreo, zany hoe tsy vitany hoe manapaka fa mitondra mihitsy, mitondra mihitsy, mitondra, mandidy, mifehy, zay ny dikan'ny teny hoe mashal. Toy izy manao hoe ny tanany mazoto de no mifehy, tanany mazoto no mitondra ny manapaka. Zany hoe tsy lay manapaka ny zava-dehibe eo fa lay mazoto. Lay manapaka zany de conséquence, vokatra fotsiny ihany. Vokatra lay zoto, vokatra lay farany hita-tsaina, vokatra lay hakingaina de tonga mpanapaka fotsiny zao izy. Be dia be ny avako malala ny olona te ho tonga mpanapaka fa kamo. Be dia be ny olona te hifehy nefa malaina. Be dia be ny olona te hitondra nefa kamo. Eto ny fifehezan-tena, ny fahaizana mifena, ny fahatongavana ho tanana mifehy, ho tanana manapaka, ho tanana mitondra de zao ateraky ny olona miasa, ateraky ny olona miezaka, ateraky ny olona tsy mba mandandany fotoana, ateraky ny olona zay mifehy ny asany. De afaka malala fanojo indrindra amin'ny toe-tsaina protestanta zany. Calvin de nanafatra mihitsy manao hoe aoka zay olona tsy miasa de tsy hihinana, nalaina avy amin'ny apôstôly Paoly io, hoe zay tsy miasa aoka tsy hihinana. Ary amin'ny Calvin de zao misy olona tsy tokony hiantrana mihitsy raha misy olona namorona antsoina hoe ministeran'ny asa soa akoatran'ny tavam-potoanan'ny moyen âge dia i Calvin. Ny diakôny dia i Calvin tena nanao mihitsy hoe zava-dehibe ny eritreretan'ny fiangonana ny olona zay trapa-sahirana, ny olona zay tratra olana. Saingy zao Calvin kosa dia nanafatra manao hoe ny olona kamo de tsy mendrika hiantrana. Ny olona kamo zany hoe ny olona tsy manao na inona na inona fa toy ny velona eo an-damosiny namany fotsiny fa malaina de tsy mendrika hiantrana izy. Tsy de Calvin no teny an'izany fa ny Paoly koa rangina namafy an'izany. Hoe raha manao fiantrana ianao amin'ny olona mpitondra tena de zao mba jereo ihany izy fa tsy hoe ty olona tia mangataka ho ampiana rehetra ty akory no ampiana. Marina loatra fa mety hititsika hevitra ihany zany alafin'ny sasany eny ngamo Jesoa tsy manana fo mangoraka, ngamo kristianina tsy manana fo mangoraka, eny tokoa. Fa izao hoy Calvin manao hoe ny olona mangoraka ny olona mahantra kanefa afaka ny asa izy, zany hoe ny olona mangoraka ny olona kamo tsy ny asa dia toy ny manosika azy mbola hanohy ny akamoana. Raha ny olona hozy Calvin hitanao zao fa olona tokony afaka miasa izy, mahavelo tena izy, sady salama izy ny manam-potoana kanefa mangataka sy mivelona eo an-damosiny namany zao tsy mendrika hiantrana izy. Ary piraitsy kombakomba am'zany akamoana zany ianao rehefa ohatra ka manampy azy.
mety mafy ihany zany raha ohatra ka jerentsika fiainam-piarahamonina ankehitriny satria manjary mahatonga antsika mitsara rehefa manoloana ny olona eo alohantsika manao hoe ianao koa nge ianao ve tsy afaka manasa lamba, ianao ve tsy afaka miandry tanàna, ianao ve tsy afaka manadio tômôbily, ianao tsy afaka miandry parking, ianao ve tsy afaka mibata entana. Mety manao zany tsika amin'ny lafiny maro ary tsy de diso loatra akory zany. Fa izay iverenantsika am'zay zoatra masiny ity de ny hoe zava-dehibe mihitsy ny asa, ny fahazotoana. Ary ny fahazotoana miasa dia ny fanalahidin'ny fahazotoana miasa de tsy vola akory ny tanjona. Matetika izay mahavoa olona de miasa mba hitady vola mazava ho azy, ilaitsika ny vola. Fa mety ho azon'ny olona ny vola na tsy miasa azy izy. Efa mangalatra izy sanatriany zany, manao tsy mety izy. Raha ny vola no atao tanjona de zao be de be ny kamo manam-bola. Ary reny kamo manam-bola reny nefany ny tena manimba zavatra. Reny ny ambaran'ny Calvin hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zava-dehibe zany de zao ny hoe miasa ianao ateraky ny maha olombanona anao, miasa ianao satria ianao manana tanjona, miasa ianao satria te mampivelatra anao ny asa. Ny asa atao amin'ny fifaliana no mitondra fitahina. Ny asa atao amin'ny joto no miteraka anao ho mpanapaka. Ary io hita mandrakariva rehefa mijery any amin'ny toeram-piasana ianao na mijery amin'ny fiarahamonina ianao de mandrakariva mahita olona tsapanao ho tsy tonga ho azy eo amin'ny toerana misy azy. Fa ny asa izy, ny ezaka izy, andavanandro rehefa tena jerenao amin'ny ataontsika hoe amin'ny tena izy ny fiarahamonina de tsapanao tokoa fa be de be ny olona zay tonga mpanapaka, tonga mpifehy, tonga mpitondra satria niezaka, satria niasa, satria nandamina. Le afaka malala tsy mifanohitra mihitsy zany amin'ny soratra masina ny fiezahan'ny olona hiasa. Ary indraindray izy io ny protestanta afangaron'ny protestanta am'lay hoe famonjena tsy ateraky ny asa amin'ny lafin'ny soteriolojia, amin'ny lafin'ny famonjena ny tsy ilana ny asan'ny olombelona fa asan'Andriamanitra madiodio. Fa amin'ny lafin'ny fameloma-tena, amin'ny lafin'ny fiariana de zao tena ny asan'ny olombelona mihitsy no famatotra amin'ny fahasoavana. Ny asa de fahasoavana, fahasoavana de maniry antsika hiasa satria nandray isika. Le afako hamafisy ny diboky no ambola ny tiara manao hoe ny miasa zay tia miasa de zay ny manapaka satria momba ny olona miasa Andriamanitra, mitahy ny olona miasa ampahamarinana mazava ho azy Andriamanitra. Fa ny faharoa de tsy najanony teo am'izay ihany fa hoy ny bola koa manao hoe fa izay miraviravy tanana dia hampanimpony. Lay hoe miraviravy tanana de zao tanana kanosa, zay no hevitry izy. Tanana kanosa. Tanana tsy manao nininona, tanana kamo dia manjary io tenen'io manao hoe ampanimpona maka amin'ny teny hebreo. Ny maka de hoe lasa toy ny andeha olona maromaro manao asany terovoizina. Zany hoe ny olona rehefa kanosa ny tanana, rehefa kanosa tsy mahajoro tsara, malaina, tsy zatra mandray fanapa-kevitra de zao ny hafarany zany olo zany dia hoentina foana izy. Hoentina foana izy, ho tantanina foana izy, hiankina foana izy. Le miankina zany, lay tantanina zany, lay toe-tsaina toy ny miasa terovoizina, toy ny andevo zany de zao nateraky n'inona io? Nateraky ny toe-tsaina morakivy. Aikay tena état d'esprit mihitsy lay fiankinan-doha. Zany hoe tena toe-tsaina mihitsy le fiankinan-doha. Rehefa ohatra ka kamo ianao, rehefa ohatra ka zatra miankina anao de zao ny ao ambadik'izay de zao olona tsy zatra ny asa, na olona tsy zatra nandray fanapa-kevitra, na olona tsy zatra niezaka, olona kanosa. Io moa le teneniny io manao hoe tanana miraviravy, tanana miraviravy fa hoe tanana kanosa mihitsy, tanana tsy miasa, tanana tsy votsa, tsy mety miasa de manjary miteraka fahandevozana ho an'lay vatan'lay olona manontolo mihitsy. Ny tanany tsy miasa, ny sainy tsy miasa fa ny vatany ray manontolo mihitsy manjary toy ny andevozin'ny fahantrana, andevozin'ny fahalainana maro isan-karazany. Eto zany rehefa koa malala de mazava ny fanazavana omen'ny baiboly. Avy aiza
ny fiankinan-doha avy amin'ny fahalainan'ny olona, avy amin'ny tsy fahampian'ny olona heritsaina hiezaka, avy amin'ny tsy fahampian'ny olona heritsaina hijoro, de manjary tonga ho azy ny fiankinan-doha. Ary rehefa mitohy hatrany ny fiankinan-doha de manjary miteraka toe-tsaina totsika hoe entin-dava, tsy mahavita na inona na inona. Andraindray de manjary zay le hoe kanosy eto, le maka de olona zay tsy hoe miankina ihany, olona zay mpitarain-dava tsy mahita fifaliana, olona zay mahita olana mandrakariva, olona zay mahita ny tsy mety amin'ny namany, olona zay hoe maka, zany hoe olona tsy azonao ianterana mihitsy izy. Ary tsy azonao ianterana izy satria zao mandrakariva miafina ao ambadiky ny olana, afeniny eo ambadiky ny olana ny mahakanosy azy. Hainy manafina lay mahakanosy azy dia miresaka ataontsika hoe afeniny eo ambadiky zay lay tanana tsy miasa, lay tanana tsy zatra manapa-kevitra, le loto tsy zatra mieritreritra. Afaka malala misafidy zany tsika, hoentina sa hitondra, hifesa ho fehezina, hanapaka sa ho tapahana, de mazava tsara aiza ny lalana kanesana an'izany? Amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fiezahana, amin'ny alalan'ny fijoroana, miala amin'ny akamoana, miala amin'ny hakiviana, miala amin'ny toe-tsaina zay zatra miankina, zatra tolorana. Afaka malala ny fanahy masina, efa niteny tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly manao hoe tsika ange tsy nomena fanahy osy fa fanahy mahery. Ary amafisy ny filazantsarany Jaona manao hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny fanahy masina revako malala rehefa tonga ato anatintsika ato de manaisotra ny hakamoana, ny faharesena, ny toe-tsaina mora resy, ny toe-tsaina kivy lava, ny toe-tsaina tarain-dava, fa toe-tsaina mijoro. Ny kristianina de vahaolana fa tsy olana. Ny kristianina de vahaolana amin'ny toerana zay misy azy. Kristianina de nataon'i Jesosy iankinana fa tsy miankina. Ny kristianina de nataon'i Jesosy fitaovana manolo-tsaina, fanasina sy fahazavana. Afaka malala amin'ity zoma ty de tadidio fa ny azo fijalian'i Kristy efa mitondra fahazavan-tsaina ao antsika ka mahatonga antsika manana zoto amin'ny asa tsara. Arengany ho tia asa tsara amin'zoto ianao. Vao ny soratra masina aminao, ny tanana mazoto no anapaka, fa zay tanana kanosa kosa na izay miraviravy tanana de ampanopoina. Vavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa tsy haivinao anay fa Andriamanitra miasa ianao. Ary rehefa miasa raha teo ianao tsisy mahasakana. Ny tananao miasa. Ary tianao ny tananay koa tanana miasa. Tianao ny toetranay olona miasa. Tianao ny toe-panahinay olona miasa. De zoma ny andro tompo. Ampahirezanay ho tia asa, hanaja asa. Fa avy aminao ny asa. Mamelà ny heloka raha toa ka mifanjany zahay. Raha toa ka tsy mahajoro zahay. Raha toa ka malemy zahay amin'ny asa. Aoka hanapaka toam-ponay ny fiadanana sy ny fifaliana. Jesosy, metraka ty zoma ty eo am-pelantananao zahay. Jereo ireo marary any atokantrano any sy trano tompo. Hitanao reny. Jereo ireo manana orana. Manam-pihaza reny ianao tompo. Jereo ireo manana ady am-panahy. Aoka ho akaikiny izy reny ianao. Tahay tompo ny tokantrano manaraka ty mofinaina atokanay fiangonana ity. Manapire ianao. Ny tokantrano tsirairay avy. Mamindrafo ianao amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ataovy mazoto. Ataovy mahery. Ataovy manana fahasahina nisy tokantrano. De ho tokantrano ajoro vavolombelon'ny fitiavanao. De taio ny tanindrazanay. Taio ny fiangonanao misy anay. Anapaka amin'izy ireny ny fiombonana, ny fifaliana, ny fiezahana. Misaotra Jesosy fa eo mba hafahasoavanao ny fiainana isan'andro. Amen.